Havana malala izay manaraka ity fandaharana teny soa mafaly ho ahy sy ho anao ity. Mbola ampifaliana indray no hiara-bako anao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny Tompo aho ho aminao sy ny ankonanao. Ampanetretena no itsiroko eto mba hanambara amintsika indray izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra hoe ireo toe-po araka an'Andriamanitra ihany sika toy an'izay efa nambara. Hivavaka sika mialohan'ny androsoana ny tenin'Andriamanitra. Ray masina tsara indrindra, misaotra betsaka noho ny fitiavanao, noho ny famindramponao. Ianao Tompo ny mahalala, ianao ny mahafantatra ny zavatra rehetra. Mitenena indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity androany ity. Aroka Tompo ny fanainao masina no hitsilo sy hanazava ny fonay tsiraray avy. Ampio ny mpanomponao raha hiteny ary kasio ny olona tsiraray avy. Mangataka ny fitarian'ny fanahy masina ary fatotra amin'ny ran'i Jesosy ny devoly rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Efa hitantsika araka ny fampianarana izay efa naparitaka teo aloha. Voalohany ireo toe-po araka an'Andriamanitra dia ny fotorotoro. Faharoa, fo hitoeran'ny fanahy masina sy ny vokany rehetra. Fahatelo, fo mankahalan'ny ratsy ary fahaefatra, fo madio sy masina. Fahadimy sy fahaenina indray no hojerentsika amin'ity androany ity. Vakitsika hatrany ireo tenin'Andriamanitra izay niaingana. Salamo 3:30 hatramin'ny 5:10. Ohabolana 7:7. Jeremia 7:7. Salamo 3:30 hatramin'ny 5:10. Eny an-danitra no hitronjovan'i Jehova, mijery ny zanak'olombelona rehetra izy. Eo amin'ny fonenany no hijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany. Dia izy mpamorona ny fon'izy rehetra sy mpamantatra ny asany rehetra. Ohabolana 7:7 dia ny 9:3. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny meny ho an'ny volafotsy ary ny fatana fandrendrehana ho an'ny volamena. Fa Jehova ihany no mpamantatra ny fo. Jeremia 7:7 dia ny 9:10. Toy izao hatrany ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao Jehova no mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy dia araka ny vokatry ny asany. Ireo toe-po araka an'Andriamanitra. Fahadimy sy fahaenina no jerentsika amin'ity androany ity. Fahadimy ary fo feno ny tenin'Andriamanitra. Ny Baiboly miteny ao amin'ny Salamo 7:1 manao hoe: atao-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao. Atao-poko no iraketako ny teninao. Mampianatra antsika izany teny izany fa ny fo dia azo iraketana zavatra. Ary anisan'ny zavatra tokony horaketinao anatin'ny fo dia ny tenin'Andriamanitra. Maro be tokoa ny olona izay mandrakitra zavatra ao anatin'ny fony ary dia miteny izy araka ny rakitra ao anatin'ny fony. Ny rakitra tsara no hitainenan'ny olona ary ny olona manana rakitra tsara dia mamoaka ny rakitra tsara avy ao anatin'ny fony ka miteny amin'ny vavany. Arakaraka ny habeny ao am-po no hitenenan'ny vava. Koa arafeno fankalana ny fon'ny olona dia amoaka fankalana izy. Raha feno avinavina ny fony dia amoaka avinavina izy. Raha feno faratsiana ny fony dia amoaka faratsiana izy. Fa raha feno tenin'Andriamanitra kosa ny fony dia amoaka tenin'Andriamanitra mivoaka amin'ny vavany. Ny Baiboly miteny ilay atao hoe poziny menarana. Ny menarana tokoa dia manana poziny, ary izany pozina izany dia tsy zavatra avy any ivelany akory fa avy ao anatiny ary mivoaka eo amin'ny vavany dia mamono sy mandripaka ary mandringana. Ny mpangalatra sy jiolao Jesosy dia tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana, fa izao kosa avy mba hanana ny fiainana dia fiainana be dia be.
ny fahatongavan'i Jesosy dia tonga izy mba hitory ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahy Jehovah Tompo izy no ato amiko naniraka izy hitory teny soa mahafaly amin'ny mahantra, amoaka ny ampahoriana, anasitrana ny toritory fo, anafaka ny ao an-tranomaisina ary hitory fanafahana ho amin'ny babo. Koa izany tenin'Andriamanitra izany dia mila mameno ny fo, mila mameno ny saina ary mila mameno ny fanahy, ary rehefa avy eo dia avoaka mba ho tonga zavatra tsara any amin'izay rehetrarehetra mandre sy miaina. Misy fanoharana ao amin'ny Baiboly, misy tantara mahafinaritra, lay rano tonga divay, lay rano izay tao amin'ny fanasana, tao amin'ny fampakaram-bady, dia ny tenin'ilay anankiray manao hoe lany ny divay, tsy misy tsony ny divay, dia nakeo amin'i Jesosy nitady vahaolana, dia hoy Jesosy hoe fenoy rano ny siny, fenoy rano ny siny. Rehefa no fenona rano ny siny dia hoy izy hoe tovozy amin'izay, ary lay rano tao amin'ny siny dia niova divay. Ry havana malala, ny rano dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra. Fahasakorano ianareo mba hadio, madio ianareo no ny teny izay nolazaiko taminareo. Ary ny siny dia tsy inona fa ny fotsika. Ny fotsika dia tahaka ny siny izay mila fenona. Rehefa feno ny tenin'Andriamanitra ny fotsika, dia rehefa avy eo tovoziny dia afaka mizara isika, dia ho tonga divay mahafinaritra. Asoany olona hitondra fanovana eo amin'ny fiainan'ny olona ny tenin'Andriamanitra izay betsaka ao anatin'ny fotsika. Ny tenin'Andriamanitra atao hoe sabatry ny fanahy. Ny fanahy masina rehefa tonga ao anatsika dia mampiasa izy, ampiasainy ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay ho amponao ihany no ampiasainy ny fanahy masina rehefa hiady amin'ny devoly izy. Hitanao tsara fa Jesosy rehefa tany anefitra nylay ny devoly fanahy tamin'ny zavatra maro, didio tonga mofo ty vato ty, miakofa eto anatrehako, mianjerahany ambany any, fa tamin'ny rehetrarehetra ireny dia hoy Jesosy taminy voasoratra hoe, voasoratra hoe, voasoratra hoe. Ny tenin'Andriamanitra no nampiasain'i Jesosy raha hiady amin'ny devoly izy. Ry havana malala, izaho milaza aminao, ny devoly fahavalonareo hoy Jesosy dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay harapany. Mandehandeha ny devoly tahaka ny liona mierina mitady zay harapany. Be dia be ny harapaky ny devoly satria tsy afaka miady amin'ny devoly, fa ny fomba hoentina miady amin'ny devoly dia ny tenin'Andriamanitra. Mahery anareo zatovy satria ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'i Jesosy Kristy dia teny velona sy mahery, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Maranitra tahaka ny sabatra roa reny, mampisaraka hatramin'ny fanahy sy ny aina ary ny tonona sy ny tsoka, ary mamatatra ny eritreritry ny fisainana sy ny fanahy rehetra. Kolosianina 3:7-10. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao amponareo amin'ny fahendrena rehetra. Tsy ny tenin'olona izay nataony taminao ny tokony hitoetra ao amponao, tsy ny tenin'ilay nanaratsy anao, tsy ny tenin'ilay nanendrikendrika anao, tsy ny tenin'ilay olona tsy tia anao, fa ny tenin'i Kristy lay tia anao, lay mato anao teo amin'ny hazo fijaliana, lay nanolotra ny tenany sy ny aina, nandatsaka ny rany mba ho fanavotana anao. Aoka ny tenin'i Kristy no hitoetra betsaka ao amponao. Halleluja. Raha mipetra ao amponao ny tenin'i Kristy dia ambarako aminao tsara fa ho velona ianao, satria ny soratra mahafaty fa ny fanahy mahavelona, ary ny teny izay lazaiko taminareo ho Jesosy dia fanahy sy fiainana, mitondra fiainana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia manome fahasalamana. Hoy ny Baiboly, aina ho an'izay mahazo azy izy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Raha mihaino tenin'Andriamanitra ianao ka misy aretina eo amin'ny fiainanao dia ho sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny herin'ny Tompo tao aminy mba hasitrana azy, ny herin'ny Tompo dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra Kristy, herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra, ary ho sitrana ny fanahinao raha mandray ny tenin'Andriamanitra ianao. Manadio ny tenin'Andriamanitra, fa fahasakorana ianareo mba hadio, manamasina ny tenin'Andriamanitra, manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Ho masina ianao raha mamaky ny soratra masina, ho masina ianao raha mandray ny teny masina, ho masina ianao raha miaina ny tenin'Andriamanitra. Manazava ihany koa ny tenin'Andriamanitra fa ny ilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako izy. Ny teninao aizina manarona ny tany, aizipitony manarona ny firenena, fa aminao ny mpisahan'i Jehovah. Indro fa tonga ny fahazavanao, mitsanganaka miazava, tonga ny fahazavanao, Andriamanitra mampapirapiratra ny volona any aminao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra dia fanazavana. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy sy nandray azy, fa izay rehetra nandray azy izy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Dia ireo izay tsy nateraky ny nofo amandrana ny sitrapon'ny olona, fa ireo izay nateraka Andriamanitra. Manorotoro ny tenin'Andriamanitra ry havana. Motsika nota manorotoro fa ny teniko
Tenin'Andriamanitra dia manorotoro, ary izany ny teny ilaina amin'izao fotoana izao. Tsy tenin'Andriamanitra manafosafo, na tenin'Andriamanitra tsy mampiala ny olona amin'ny fahotana, fa tenin'Andriamanitra mikapa tahaka ny sabatra, ary manorotoro tahaka ny vatolampy, manorotoro ny fahotana, manorotoro ny asan'ny devoly. Rehefa nanota ny zanak'Israely, nanangana ilay omby lahy kely volamena, tena naka vato i Mosesy, dia nitorotorony izany, nitorotorony ny potipotehany izany omby lahy kely volamena. Sapony izao tontolo izao, fahotany izao tontolo izao, ary nalefany nanaraka ny rano. Izany ny tokony ataon'ny mpitoro-teny rehetra, mitoro ny fahamarinana, manorotoro ny fahotana, tsy misanga amin'ny fahotana, mamotipotika ny asan'ny devoly, mpanova izao tontolo izao. Manindrona ny tenin'Andriamanitra, ary mitoetra ny tenin'Andriamanitra, ary miteraka ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra naterak'Andriamanitra, izay naterak'Andriamanitra tsy manoto. Tsy manoto izy satria ny voany mitoetra ho aminy, ary tsy mahay manoto izy satria naterak'Andriamanitra. Izao niteraka anareo tamin'ny filazantsara, hoy ny voalazany Paoly. Ary hoy Jesosy manao hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy anareo dia tsy mahazo mahita ny fanjakana ny lanitra. Ny rano dia ny tenin'Andriamanitra, ary ny fanahy dia ny fanahy masina. Fa inona ihany koa natao hoe fo araka an'Andriamanitra, fo feno fiderana sy fakasitrahana. Haleloja! Zao olona noforoniko ahy izao izy no anambara ny fiderana. Ny antony amronana ny olombelona dia mba ho fanamparana ny fiderana an'Andriamanitra, mba hiderana an'Andriamanitra. Izao sy anao dia natao hiderana an'Andriamanitra, tsy natao himonimony, tsy natao himenimeny, fa natao hiderana an'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa namorona ny lanitra sy ny tany, dia zao foana ny voalaza ao amin'ny Genesisy manao hoe ary hitan'i Jehovah fa tsara sy rehetra nataony. Na dia Andriamanitra azy dia nitera ny asany, na dia Andriamanitra azy dia nakalaza ny asany. Zao ny ambara amin'ny Baiboly, Salamo 2:7. Kanefa masina ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fideran'ny Israely, mipetraka eo ambonin'ny fideran'ny Israely. Andriamanitra dia mipetraka eo ambonin'ny fideran'ny olo-masina. Raha miteran'Andriamanitra ny olo-masina dia mipetraka eo Andriamanitra, manatrika eo Andriamanitra, mahazo fafinaretana eo Andriamanitra, ary faly sy miravoravo izy. Zay manome voninahitra izy no maiky voninahitra, zay manala baraka dia ho amavoko tanteraka, manamavo an'Andriamanitra, ho amavon'Andriamanitra. Efesianina 5:20. Ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny firana ary ny tononkira-panahy dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny tompo. Mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny tompo. Izany ny toe-po araka an'Andriamanitra riavako, toe-po misy fiderana an'Andriamanitra, toe-po misy fankalazana an'Andriamanitra, fo manandratra fisaorana, ny molotro hiderana an'Andriamanitra, ny vavako hisaotra an'Andriamanitra, ny lelako ankalaza an'Andriamanitra. Izany toe-po izany no ilaina amintsika amin'izao fotoana izao. Mafy tokoa ny fiainana, kanefa ambarako aminao, na dia mafy aza ny fiainana, asa tapahana ny raha-fiderana, na dia mafy aza ny atetrehanao, oka isy raha-fiderana mandrakarivo, miravoravo amin'ny Jehovah dia omeny anao zay rin'ny fonao, mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo, ary oka ho fiderana an'Andriamanitra ny fisinao, dia mipolon'Andriamanitra ianao, ao anatinao Andriamanitra, mitoetra ao anatinao Andriamanitra. Jesosy dia nihira sy niteran'Andriamanitra, na dia tao anaty hady mafy azy. Ao amin'ny Mateo 9:7. Ary rehefa nira fiderana izy dia lasa nakany tendrombohitra Oliva. Jesosy na dia nanaty hady azy dia mbola nivavaka, mbola nihira fiderana, ary tsy nataony sakana izany tsy hiderany an'Andriamanitra. Voatarika ho amin'ny fiderana marina isika rehefa mandray ny atao hoe famonjena marina. Misy ny atao hoe fifaliam-pamonjena. Izany mahatonga ny Davida miteny apodio amiko izy ny fifaliam-pamonjena, fifalian'ny voavonjy, fisalian'ny voavitra. Rehefa tao anaty fatorana ianao, tao anaty gadra ny fahotana ianao, ka nafahany Jesosy dia miteraka fifaliana izany. Raha misy faly aoka izy hira fiderana, ary rehefa misaina ny asa mahagaga sy ataon'Andriamanitra ianao, hiderany Jehovah amin'ny foko rehetra, hanambara sakalaza ny voninahiny sy ny fakakany rehetra ao, dia voatarika ianao ho amin'izany fiderana izany. Rehefa makatoa ny tenin'Andriamanitra ianao dia ho feno fifaliana sy fiderana. Koa izany ry havana malalina atao hoe toe-po araka an'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Aza fenona resaka ny fonao, aza fenona zava-poana ny fonao, oko feno tenin'Andriamanitra, ary oka ianao ho teran'Andriamanitra mandrakarivo, mankalaza an'Andriamanitra. Ary ny tena marina dia zao, ny fiainanao mihitsy no oka ho voninahitran'Andriamanitra, ny fiainanao mihitsy no oka ho fiderana an'Andriamanitra. Omby voalaza amin'ny Baiboly manao hoe ianareo no apistilinay, ianareo no apistilinay, sady voasoratra no vakiny zao tontolo zao, sady hitany zao tontolo zao. Isika natao hoe epistily,
boky mivelatra isika, boky sokafana isika, ary vakeny zao tontolo zao. Oko fianarana ho an'ny mintsika, ny fiainantsika mihitsy no ko fideranan'Andriamanitra. Ivavaka sika isotra ny tompo ary mangataka mba omen'Andriamanitra anao zany fofeny tenin'Andriamanitra izany ary fofeny fideranan'Andriamanitra. Misaotra anao Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Atolotra anao ny tera ny saotra ny laza, ny voninahitra mandrakizay. Mamindrafo aminay, aza vela ho irery izahay. Fenoa ny teninao ny fonay, fenoa ny afatrao, ary mivavaka oka ny fiainanay ho voninahitrao. Ny fonay ho feny fiderana, ny fonay ho feny fisaorana, ho feny fahakalazana. Mamindrafo aminay Jesosy io, meo anay ny hery sy ny fahasoavana. Misaotra Tompo. Halleluja. Amen. Eny havana malala dia manolotra fisaorana ho an'Andriamanitra isika, satria afaka nanambara izany tenin'Andriamanitra izany. Ary misaotra anao ihany koa naharitra ny aino ity fandaharana ity. Mbola itoy izao fampianarana izao koa dia manasa anao sahady mba hanaraka izany ray amin'ny manaraka. Mametraka ny veloma mandram-peona ho aminao sy ny ankonanao ary fetanan'ny tompony andidy sy anapaka eo amin'ny tokantranonao. Veloma tompoko.